Zavakanto ny mpakafy sisa andrasana aminatin'ilay hetsika amin'ny alahady avy izao tafiditra ao anatin'ilay fampisehoana izay tanterahany tarika ambondrona ao amin'ny CCSK Antanimena. Raha ny fantatra dia omena sehatra bebe kokoa ao anatin'ity fampisehoana ity ny fampahafantarana ilay rakikira farany izay navoaka ny tarika. Efa vonina tanteraka ny tarika ambondrona amin'ny fampisehoana izay ho tanterahany etsy amin'ny CCSK Antanimena ny alahady avy izao amin'ny 3 ora tolakandro. Alahady 7 Jona 3 ora amin'ny CCSK Antanimena miaraka amin'ny ambondrona. Sy ny rakikira vaovao avao atsehatra. Promotion be io promotion be io dia ino moa zany amin'ny lahady zany araka tenendraholo teo amin'ny 3 eny na izany koa raha misy an'le nilataloako misy fizarana kely atao zany le izy misy tapany ilalaovana an'le rakikira matoa misy tapany ilalaovana mazava azy amin'ny fotoana io tokoa no ampahafantarina amin'ny mpankafy azy ny rakikira vaovao Avoziko. Araka izany dia mifanomey fotoana amin'ireo mpankafy azy etsy amin'ny CCSK amin'ny alahady izao ny tarika ambondrona.